Cool FM manolotra ho anao. Mafana Tantara nosoratany Tokoserara Rabemanantsoa na Itokina. Novelominy Tapaporoana Christophe Rabearmanana miaraka amin'ny Nirina Louise Ravelosoa ary ny Volatiana Ratsoelosoa. mandray ny feo Hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Tapaporoana. Mahela koa ny herinahady aza. Efa ho 4 minitra vera angano banda miandro teto. Iny mivoaka miaraka amin'ny namany iny kosa kaika. Resaka amin'izany ilatso tapitra. Tena miala tsiny le tsy fataraikiraiky vao tafavoaka tao a. Hitan'ilay ihany no vehivavy rehefa tafahoan'izay ko. Tsy maninona re zany fa hitsenanao mihitsy koa nge ny antondiako aty. Tsy fizana tokoa ve aloha malalako e. Anakanako taksi mantsy. Tsy maninona na mandeha tongotra azy sika e. Amin'izay koa mba manam-potoana iresadresahana. Ka mba nanahoana raha hono nikotrana tao e. Efa mihazatra tsikelikely aka. Nikotra raha teo mafy tsara ny asana. Dia tsy korosy maraina taon'ny taloha eny amin'le toerana ny aonantsika voalohany intsony tokoa zany ianao tia. Efa reny kosa very marika no nazo ateny dia mbola hiverina eny ihany a. Fa aka tsy fantatro tsony aza nge izay mety nanaovan'lejy lambo teny ateny raha tsy teo ela e. Tamin'le lananavitra iny. Izay no antony nanapahako hevitra niditra salle de fitness mihitsy. Akoa mba misy vehivavy maromaro liana amin'ny fitaizam-batana toa e. Sady saika mitovitovy taona amiko daholo. Saingy efa reny mpianakaviana ny ankamaroany. Zaho koa tia vatoko boribory hatramin'izao. Saza miteny an'izany re. Mbola afaka miteraka tsara ngenao amin'izao taona amin'izao e. Tsika raha teo moa efa iroso amin'ny raharaham-panambadiana amin'izay. Mba efa nandinika tsara n'izany zavatra lazainao izany tokoa ianao ry marika. Tsy azo sakanana mihitsy nge ho any tondromolotry ny fiarahamonina raha iroso amin'izany tokoa sika. Tsy afeniko anao aza fa ianao foana nge no ataon'ireo namako ireo resaka amin'ny salle de fitness ao e. Hay ve misy an'izany koa e. Dia hoe ahoana ho izy ireo ka? Lazainy zareo fa toy ny zanako ny ianao e. Tombotsoa fotsiny no iarahanao amiko. Sy ny sisa e. Mangony fotsiny ho any lasako dia ireny efa nitantaraiko taminao re. Ngamo safidin'ny olona iray no maty valy. Sady inona no tokony hiasanao saina amin'izay vavan'ny olona any e. Tsika ihany rehefa tianao dia ampy azy e. Tsy haitoaina ny fitiavako anao ry marika. Enona dia zandriko lavitra be amin'ny taona azy ianao fa ny anao no tsy haiko. Atahorako io rehefa delatry ny fotoana. Io ndray ianao ry nahady ady izy toerana ny ianao raha izany e. Esory ao an-tsainao mihitsy zany ka. Tena tianao amatombo le tao anilanao hatramin'izao ora iresantsika izao. Raha sitrako koa dia aza veriny intsony izany resaka izany ka. Eny ary azafady raha toka nahatezitra ny lahy. Resa lahatra ankehitriny fa tena dia marika raha ny fandrenesako ny fomba firesany teo. Afaka mandry vono vato zany rezo na dia. Madame Nadianga amin'izany natery ny fiara izany. Ary ariva be foana izy tatoato fotafota. Kanefa ho any amin'ny salle de fitness ny voany tamin'ny maraina teo. Izy koa aloha tsy manaikisitra mihitsy e. Izay fa mamoa varavarana. Ary aleo moa dia tsafaina rehefa tafiditra ao. Bonsoir madame.
Ay, verondro e. Bonsoir. Ary izy mama? Ao ambony ao ihany izy ka. Mba nyloranam-boankazo eo kely angeretra azafady. Maina be zany ny tendako. Vetivety fotsiny ary e. Ary madama ao tatoaty izay tsy kariko miramira ny endrika izany foana e. Ndre koa za dia mahita olazaina. Hitako. Zao ary sika moa efa salan'ny hoe fianakaviana ray ihany ato ka tsy haiko izao tokony tsy hitenenako an'izany amindry e. Miainao madama ray e. Zao ary tsy zany ho aretsy fa izy tovolahy miaraka amiko izay any ary tena fiarahana matotrako tokoa zany tantarako amin'ilay izany. Ay moa zany izy io. Dia hanambady amin'izay zany madama raha azoko tsara. Tiary aloha le ranom-boankazo e. Misaotra tsy ho ela tokoa izay dia hiroso amin'ny raharaha. Noho izany dia hanomboka hipetraka ato amintsika izy atsoatsy trano raha teo moa malalaka. Tsy ho saritsary madama intsony amin'izay fa tena madama misy ramose amin'izay. Mba mahita lazaina koa ny tia madama ty e. Dia arabaina aloha zaniko. Tsara vitana ihany aloha zany ramose nahazo amin'ny madama izany e. Tsara tareny eo tia madama ty. Rondro tia komba be filasaka. Hitako. Toa tsy androko izany izay fankalalana amin'izany ramose amin'ny madama izany. Mino zao fa bogosy izao e. Tovolahy sady taviny izany ny volony ndre io aza atahorako ho tarano mihitsy raha sendra mahita azoko. Aiza kosa ary madama. Ny anarany ary ve fa hoe olo tia madama dia mbola vazivazy fotsiny ahika mahatoky andria. Tovolahy mantsy ho iaho teo satria tena mbola tanora marika. Ay marika ny anarany. Ary hony tokoa e. Rondro tia marina ve mba manan'olo tiana e. Mba manao sipa ve aho araka ny fitenenareo azy. Tsy haiko aloha raha marina na tsy ilay resaka reko momba andrisy raboana mpivary mangidy e. Madama ty koa toa mahampomeko. Iza indray zao ny tantaran'izany tany amin'ny madama tany ka. Zany mbola tsy nieritreritra n'izany sipasipa izany kely akory na farafety azako. Tsy hitako izay tokony mamaika amin'izany. Iaho koa rondro dia mody faneo e. Tovavy be efa 20 taona tokoa ve dia mbola tsy manan'olo tiana ihany. Tena marina ngeo aho zany ry madama e. Tena mba hoe eritrerety ihany sao taraiky eo e. Nde hiakatra anao dosy aloha dia akaina kely eo rondro tonga dia mba atero ny sakafonay sy mama rehefa avy eo rehefa volona. Eny madama. Sery madama e. Manoatra ny oleny tovavy kely vao samba mano sipreny zany fomba firesana. Eny marina ihany ny azy. Tsy alova manambady toy izay janao toka tena mandrakizay eto. Tena me mahazo toana ihany. Le modely nomeko azy kosa le nanaovan'ilay mpanefan'ilay famantaranandro soa ihany koa fa vitany ara-potoana ilay izy. Efa rapitso mantsy ny aniverseran'ny marika. Mieny kosa fa ho tiany famantaranandro vola tsy vetsy-panana. Izy koa mantsy toa tsy dia mba manana zavatra sarobidy mihitsy fa tsotsotra kely izay. Elo amin'izay ody fa efa ampy izay fotoana mihodikotenana taty an-tsena kely izay. Otri ary adiniko ampivarotanao angamba n'ilay satroka teo fa toa tsy tia androako koa. Aloha iverenanao. Mba mitandrema ihany madama. Raha nisy kely izany dia mifandona teto tsikako. Tena miala tsiny ramose za koa moa tsy mijery tsara fa tonga dia niverina tampokako. Tsy misy tsiny rehefa mijereva tsara ihany amin'ny manaraka. Fa tsy ny koa ve ianao raha tsy mahadiso Nicolas? Izy indrindra ka mon père Nicolas. Fa na diavy ety ely zany marina.
ay ianao koa lasa nipetraka taty Antananarivo. Tena ela tokoa. Efa ela ihany raha nahitatika. Ary Nicolas koa tsy miovy a. Tanora lalanda. Aiza kosa na ianao koa aza angery tsy dia niova firy fa inona aloha ny vaovao nandritra an'izay fotoana ela tsy niona an'izay firy zao ny ankizy. Mba miangatra ianao. Vatiko boribory tsy mbola manana na iray aza. Manana finoana ary na dia fa tsy hoe ianao dia anana. Ho gaga aza ianao amin'izay fotoana izay. Tsy azoko koa izany lazain'ny Nicolas izany. Izany? Ary ny an'i Nicolas ka? Ny zanako ve? Maro be ny zanako ka efa ho am-polony izy zao aho. Amam-polony? Tsy izany rehefa nanangana kanina atao hitaizana zazak'amboto izay ahy somary misitaka kely ny renivohitra no misy an'ilay izy. Ireo zazabiaziko ireo no zanako amin'ny mampirehetra. Mahafinaritra kosa zaniko pretra. Ay tokoa moa ianao teo nilaza hoe mon père Nicolas. Hita taratra amin'ilay lobaka anaovanao tokoa ka izany varenako. Nga tsy tanteraka ihany ilay solona anarana ny tsotsony ankizy antany ampianarana fahiny. Tadidiko tokoa ireny ka. Toa tsapako miramirany ary izany ny foko tafahoana taminao. So tokoa aloha ianao mbola maika tanako ela miresaka fotsiny eto. Misy fotoana vonjeko tokoa fa mbola tsy tara akorika. Fanaraha-maso kosa isa nataoko fa le olona tsy diako efa azo atao hoe salama. Salama? Fangakoa ianao mitsaboka. Tsy dia tena hoe mpitsabo fa manampy ny olona arak'izay azoko atao fotsiny amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana natolotry ny paharantsika ahy. Marina tokoa izany. Fa zao aloha ino tsy maintsy isaraka eto angamba ny lalantsika fa ity misy carte de visite ahitanao ny laratarobiako. Raha toa ka misy ilanao ahy dia atsoy ahy. Ndaso. Ty. Eny ary mon père, andefasako message fotsiny angamba ianao rehefa avy eo mba ahafahanao mahazo ny larako. Mety zay ka. Mazotoa amin'ny asan'ny tompo ry mon père. Mazo tokoa ianao dia mandram-piona tahin'ny tompo. Aime-vous l'avance? Tcham 10 minutes TGH et au nous. Sinjuni dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Caramia Sanième-vous l'avance? Béani Madagascar. Il est 18h15. Eona amin'izany tovolahy zany ry mandany fotoana eo ampototry ny fitaratra io. Eny ry mama. Ankalaza ny anniversaire ny amin'ny toeram-pandizany iray izay mantsy zahay. Androany koa nge izay vao mba miaingy toy izao rehefa andeha eona aminy. Hatramin'izay mantsy fitafy tsotsotra. Asehoko azy amin'izay fa vehivavy manana maha izy azy tompona orinasa lehibe any amin'ny faritra. Dia nino tokoa ve ndrefa tsy mbola fantany izany ka? Efa hoe tsy mbola hoaho. Androany izany vao ampahalalako azy. Tovolahy tsotra nge ho ahy izy. Tsy niarenako izany no antony niarahany tamiko fa tena fitiavana. Dia nareo roa kely ihany izany no any? Misy namana vitsivitsy ka. Fa mankalaza ny fahafirotonany tokoa moa izany izy izany. Neny tia koa toa beadikadina ka manoatra ny olona mbola reny tovavy kely tsy ampy taona ireny. Ka mba tiako fantatra kosako. 17 taona androany izy ry mama. Firy tsara hoe ry Nadia. Ay ve ka melanelana lavitra be toy izany ny taonanareo e? Ny vehivavy indray izany ny sokony. Io indray mama. Andeha hidina hijery ny asan'ilay ranganona nampikarakaraiko zaridainao aloha vetivety. Rehefa malalaka toizana ny resaka. Iravaka ny sasany amin'reto firavaka neny be reto angamba ry mama. Zay hitandrifa mety eo atao e. Aleo aloha alaina ilay saribakoly misy mifanalahidin'ity vata kely ity anokafana azy.
Nahita atao koa angeriny eny be nanao anompony izy no anapo hoe ilay fanalahity kely mampanino an'ity saribakoly ity mitsatoka eo an-damosiny ato no any fanalahity mahasokatra n'ity vatakely feno firavaka ity. Izy no anapo hoe fanalahity kely mampanino an'ity saribakoly ity mitsatoka ato an-damosiny ity ihany ny fanalahity mahasokatra n'ity vatakely feno firavaka ity. Zay fa ny vo dia izy amrehetra zany zao no mety koa amin'ity roby anaovako ity. Ty rojo volamena misy vato mangamanga ity kosa angambany ka miady tsara ny loko amin'izay a. Ny olana amin'ny fotsiny zao dia tia sarotra hidiana beko sa aleo avady fotsiny amin'izay mora foana no manidy azy. Zay kosa kay mamaka mba ampio kely ange zary mama nidy an'ity rojo ity a. Mama hoa ary mama nala be koa ange zany tanandro mamy zany e. Ino zany zavatra vaky zandry na dia ry toy ilozandry mivaroarika eo ambody fitaratra eo fotsiny na dia hoa fa zay tokoa ve mama vao niakatra taty e. Inona koa zany fanontaniany zany io za hitandry vao miditra io fa nisy inona e. Ka nisy olona niditra teo dia nasaiko nanidy an'ity rojo ity fa no iveriko fa imamy e. Ka hitanana mainty be zay nitazako tao akatoka. Rehefa za nitraka tapoka nijery tamin'ny fitaratra iny taitra tapoka dia zay no navoadonany eo fitaratra boribory vaky eo ambony eo io. Olona eno a olona izy sarondro nefa izy aza nifanena tamiko tao an-dakozia tamin'izany dia hiakatra teoko. Natahotra vetivety teo mihitsy amarina. Inona koa ny tokony hampatahotra ndry? Itsika telo mirahavavy nianaka ihany ange zao no atao trano e. Le rangany karakara zaridaina teo azy efa lasa noty. Ka io izy zao io hita mama mihidy tsara io ko kanefa fantatry mama tsara fa sarotra hidiana be ty rojo ray ity. To mahagaga tokoa no andeha hidina amin'izay aloha fa efa ho tonga ao koa izay ngiara-mily chauffeur ka. Iny mety ny madama ary mengo fatratra erika izy zany e. Indray hoe azafaina manjamanja ery nge madama zany e. Ny tare tsara haingo ery, ny bika amin'izany mivoaka tsara ao anatin'ilay robe lava manara-bata. Rondro dia koa mba mampime tsy hoe aza ve zao izay olona mahita amin'izao paosiko izao hoe raha matoa efa antitra nefa mbola maninjika ny adijon'ny tovovavy kely ihany. Dizy kosa le hoe antitra e. Madama za ampitay anamiko toy ireny hoe zoko vavy tsy mifakaiza taona amiko ireny. Aiza kosa marina angeo azy zany e. Efa izay ngamba raha mily chauffeur e. Izy mety zay ka efa tonga tokoa mantsy ny orano lazaiko taminy. Zay ary aloha rono fa lasa vetivety eny ary dia ono isana sakafo hariva ve zany madama sa ahoana? Tonga zay sahazandry ihany sy mama ihany re karakaraina fa zay mantsy any amin'ny restaurant no isakafo. Eny ary madama sery madame Nadia e. Nefa tsy aleo ve manambary toy izay hijanao toka tena mandrakizay eto e. Ny tena efa me mahazo taona ihany nefa tsy mananjanaka andiny. Atao aiza fotsiny reto arembe.
ka nanahoana rehetra ny fety tany to maraina mihitsy matindry vao tafotiko. Tena nafinaritra ry mama. Fa ahoana marina moa zany ny aminareoreo e. Ahoana amin'ny ahoana fa tsy azoko. Fa ho dindry fanina ve sa za mihitsy no ampatsiahandrian'le izy e. Tsy aleo ve tsy mba lehilahy mitovitovy taona na zokindrino hoe rahana sy vadiana fa tsy tontovy lahy kely zandrindria mampolo taona amin'ny mahery to. Io ndray ny mama. Maninona ka? Izy anambady aza ve tsy mametrakolana dia za ndray no andahy. Fa nga efa nilaza ny anambady andrinitsy izy ka. Ohatray. Izy aza nge efa ela no nanam-paniriana ny ampiakatra fa zany mbola ny salasala ry mama e. Mbola ny zato etra azy amantsy nandritra an'izay fotoana izay. Ay ve? Zara mama koa aza ve mba mifanojo tamina lehilahy tena tia sy vonina ny abakatra ho vady. Fa tsy reny lehilahy adalam-bola na efa vadin'olona toy ny taloha reny. Zara teo efa intelo be zao no maty vady kanefa na zazaray aza tsy mbola nanana. Za nefa ty miavoko taona ihany. Na dia izany azako dia efa nampahafantarindry azy ve hoe efa maty vady intelo ndry io. Efa nilazaiko taminy hoe efa maty vady fa tsy nilazaiko taminy kosa aloha hoe efa intelo mipony. Sady tsy hitako tsongotonga izay tokony hampatahotra amin'izany e. Ny fomba rehetrarehetra nasain'ilay mpitaizantsika iny natao mba hampiala an'ilay mafanatratra. Efa nitanterahantsika tsaka sy andavany avokoa. Raha tsy zany no mantsy dia mety hanambady fampitony izay vao tsy maty vady intsony. Sa ve mama tsy mba maika nihitaiza zafikely amin'izay e. Ny atahorako nge rehetra dia hoe ahoana so sanatria ahiratra amin'ny masom-panany rehefa ny orinany raha to mahita vehivavy tanora mindry izy. Dia eo ndry ny raisiny. Ny mama koa zany dia tonga dia ny lafiratsy ny zavatra foana ny jerena. Asa loko poa na misaraka amiko azy izy sika ne manany ampy. Na zaza firy aza ny tonga eo dia vita foana. Diso manamaivana zavatra loatra raha indry tika. Tsy tadidiny mama koa angamo fa za zany efa tapa-kevitry ny anao mère célibataire taoriana ny nahafatesa Bruno tapika iny. Fa hay moa nanomana surprise voany fiainana dia iny zany nampifanojony tamin'ny marika iny indray. Hiterateraka fotsiny aza saika ataoko. Vao maika amina oritiana amin'ny herinandro ihany azy izy dia hanomboka hipetraka atao amintsika. Ny ariko rehefa izay ve moa ny tandrifa mampety ny fiainandry maniny. Andeha hidina aloha fa efa naona be koa zany ka misy gâteau kely izay mantsy hoe nampidirika eo amin'ny frigo ao. Odry ay verondro ty efa eto ambaravarana eto e. Ie saika ilaza fotsiny aho hoe efa vonona ny sakafo any ambany ka. Ay efa saika hidina henana ody ambavafo mihitsy zao za io. Naterany fiara zany gambo madamo. Etsariako efa eto ambaravarakely eto. Reo tokoa mifampisakambony ery reto izy. Mahatsiravina. Mandry solesy zao no atao aminay. Androzy tokoa moa zany ko. Ay efa tonga dramelo sady kosa ny entanaoko. Rondro avy kely aloha aty e. Zay madame. Why? Manahoana amin'izay? Manahoana Rondro? Izy Rondro no Ramsey Marka. Dia izy indray rery Marka ny Rondro mpanampinay ato trano. Ay faly mahafantatra ny Rondro. Dia za koa toraka zatra amin'izay Dia tonga dia arosoy amin'izay ny sakafo ny Rondro Eny madame. Za aloha dia hiantso amin'ny mamany ambony.
iloza kely vetivety alohanao ry Marika. Za koa ngamba andeha kely ho any an-dakozia fa tokony efa bataina izay le loko. Leo koa zany anaraka ny rondro any an-dakozia za ve dia hijanona rereto fotsiny. Manina nefa raha mipetraka eo ihany sa andao ary. Manentoento iry ange zany fofokendon'ny rondro zany Ianao tiako mampomeka. Neveriko fa ilasiny. Hitako. Fa sao tokoa ry Marika. Hoe ahoana? Mba tandrotandro miany fetsika. Indrindra rehefa masony madama. Sao mantsy. Ay ve Marika ty an-dakozia ty Zaho mantsy gaga hoe lasaiza vetivety teo. Mba jerijery kely ny ato an-trano ry ary na dia. Ay, avy amin'izay ary ty fa efa ao mamy. Dia irondro rery ve zany zao no hitonan'ireto sakafo maro be reto, sao dia mila fanampiana kosa tsy maninona rehefa taoniko miadana eo sady asa efa mahazatra koa nge zany Aleo aloha narotra iresaka Marika amin'izao madama mbola manao pisiny izao. Lasaiza tokoa moa izy tao. Zano mijery tele eo amin'ny salon zany kosa angamba ka. Ngara misy Marika tsy nanao pisiny niaraka tamin'ny madama. Efa nandresy lahatra ihany na dia teo fa za mihitsy tsy mahazotiko. Aleoko aloha mijerijery film mipetra etsy rondro fa inona ary ty mijorojoro fotsiny ty sady ndraraha koa efa milamindama daholo ka. Ka ahoana amin'izay ny fahitany raha misy Marika ny aty aminay mahafinaritra. Tena mahafinaritra ka. Tena marina le lazainao hoe mpanefoefo ry zareo reto mahagagaza no mbola mijenona dia salle de fitness fa tsy tonga dia nividy fitaovana dia aty an-trano ihany no manao fanatanjahantena. Ka le mivoaboaka any mihitsy angeny mahafinaritra azy Zay tokoa mba mifoka rivotra madio vao maraina hono efa ato foana koa mantsy ny andro toko-piainako. Zay aloha raha tsy nivoaka matetika tany tokoa nga izy ozy ianao nisy nanatanterahana andreny tetika asampionana sy ampifankahitananareo reny ka. Zay aloha ary hatreto aloha dia azo atao hoe mandeha tsaka sy andava daholo mitetika rehetra ndrarahana indray izao nodingana manaraka. Zay efa ho tanterahana tsoela. Tena mahay aloha elahy Zany tsy mihay zavatra hafa mihitsy ny fandiniako azy miaraka nandritra izay fotoana nipetrahany lahatato izay. Mana-talenta ngeo azo bandy izao sady vehivavy izy akoho moa ny tsoroboka amin'izao bokosy ity atsika izao eko elahy dia midoka tena tao papelika eo nanomboka niaraka taminy azy ange elahy vao lasa nahazo aina tsara fitafy oatra izao atao ahoana ary le olo tiako taloha koa tsy mba nahavatra ny karakara afirika. Fa hatramin'ny oviana indray lasa olo tianao taloha ka vazivazy reny iny sao ianao tezitra eo lasa jombily tokoa moa zany tia ny olo tianaoko dia inady any mamasosy. aiza kosa dia hoe jombily hoe madaminady angetsy dia tena hoe antitra be manakory mbola mitana tsara izy iny raha hoarina amin'ireny vehivavy mitovy-toana amin'ireny. Izay koa ilay ilazako anao matetika hoe soki riska gainy tsy miriska ho ainy. Hanika nafoina ohatra amin'ny olo tiana hohan'ny mpampiasanao aiza koa dia hoe nafoy elahy nge eo foana
dia izaho alahy izay fomba azoantsika any areny aloha ny atao dia avy eontsika mipitsika. Na izy mihitsy aza moa ny apitsika maninony. Izany ve dia tsy ho vita lahy e. Dia ahoana nefa raha izaho indray no maty voalohany eto ka? Raha ny fitantaranao manko dia hoe karazan'olona tsy mahavanim-bady na irony antsoina hoe mafana tratro roa ny tia na adiatiako. Mbola matahotra an'izany foana izany alahy ty. Efa hoe tsy vao indray ry zareo nyreko ny resaka fa nanantona mpitaizana lana le mafana tratra. Matoa izy vonona any anambady indray aty aoriana dia resy lahatra izy izany fa mandaitra le izy. Dia tena sura amin'izany tokoa ve aloha ianao tika? Eno izaho mihitsy aza nasainy karakara an'ilay izy tamin'izaiko. Fantatro tsara ny asan'io zavatra nasainy karakaraiko na dia tsy nilazainy tamiko aza. Sady efa ety atsasadalana indray very marika vao hilotra. Eny efa lasa lavitra ihany sika izao ka tsy maintsy ho tody hatramin'ny farany. Efa mitapa-bolana ihany koa no natanterahana ny raharahana. Mba izay ahay. Ary aleo ajanona amin'izay ny resaka fa reko nisy olona miakatra izany ka. Efa volana vitsivitsy sahady izay no nahavitan'ny raharahana sy nady ahy. Tsy misy mahatsikaritra ny zavatra hafahafa mihitsy ry zareo hatreto satria na ny fietsiko rehetra aza lasa mandeha ho azy. Fahasambarana tsy misy toy izany koa moa no iainako miaraka amin'nady ako. Zaho aty sady ny aina azo aina ery satria tsy miasa saina na amin'inona na amin'inona kanefa dia mihinan-kanina matsiro isan'andro. Sakafo karakaraina rondro. Ahoana marina moa izany ny amboko sy rondro ty e. Tena saika adiniko tanteraka ny fisiny dia ho tanterahana tokoa ve nitetika efa nomanina hatramin'izay sa ahoana? Lasa jeren'ny tele nge raha misy marika izany e. Ay rondro, tsy dia mahaliana koa ilay izy ny tena marina e. Ny vaovao entinao? Inona fa tsy ny fanembonana anao moa? Fanembonana ahoana moa fa tsy azoko. Izany koa ve dia tsy azony lahy e. Tena ngo malanga eo aza e. Toa tsy mba tsapany lahy mihitsy izany. Ka inona raha hoe rondro no ataoko e? Tsy ho traingo eto ny nafenina rehetra raha tratranina dia manao fihetsika hafahafa etsika. Ay, mba hiteta-vevitra moa mba ahafahantsika sela misitaka kely ka na ampisitaka andry madamo reny. Sarotra be re izany rondro a. Ny olana mantsy dia ity e. Tsy maintsy misy mijanona foana ny ray amin'izy mianaka matetika dia tsy misy fotoana ahafahako mikovoka mihitsy. Marina raha tsy izaho tompony indray ity ny miafiko. Aza malahelo toy io moa e. Ao fa tsy maintsy hitady hevitra aho. Ary izako ary ny napidina ity saribakoly ity eto e. Sady amin'izay mipetraka tsara eto amin'ilay kanape voavy nipetrahako teo mihitsy ilay izy. Mahagaga. Aleo aloha alaina dia averiny ery amin'ny toerany fa tsy dray. Ary mba ratsy tareko ke izany saribakoly nady azy zany e.
fony veranga dia hita tao haingo trano. Ty ve tsy hampanonofo ratsy. Ny volony vaky tampona misaritaka be. Ny masony amin'izany mivandravandra mampatahotra. Ty molony mitsiky tsy ravo hafahafa izany. Ary tao variana be ho marika mandinika an'iny saribakoliana e. Ay ve no malalako ihany e. Mba gaga fotsiny amin'ity haingo tranonareo tiako. Haingo tranontsika hoe. Ka ahoana amin'ny fandinihan'la azy mahafatifaty kely e. Hitako tao saikatra be ihany ala namaly ateo e. Aza manafa na izaho koa aza nge mahita hoe ratsy tarehy be iny saribakoliana e. Tamin'izaho mbola kely izany moa dia natahotra fa diranovana an'iny mihitsy. Rehefa hitako matetika ilay izy dia toa zatra ho azy teny ihany ny saiko. Tamin'ny ianao mbola kely? Eny e, efa tranainy tokoa aloha raha ny fandiniako an'izy ity a. Ie, efa mampolo taonany maromaro mihitsy azo no nisiany saribakoliana tato amin'ny fianakavianay. Tsy azoko. Tato amin'ny fianakavianareo ahoana? Sao Andrinibeko antsoina hoe Razana Bololo izay izy iny. Renibe mama moa zany raha ny tena marina kokoa e. Fa apasy isaky ny génération ray. Rehefa feno 20 taona ny tovavy ato amin'ny fianakaviana. I mamy zao no nomeny Renibeko an'iny dia anjara ndray avy eo no manome azy. Mba miavaka kely koa nge zany fomba ny fianakavianareo zany e. Fa inona hono ny tena tanjona amin'izany? Sa mba karazana fahatsiarovana fotsiny? Karazarazany. Ianao moa ve efa vady ka tsy hanafianana intsony? Tsy azoko. Zao le fanalahidy kely ao amin'ny lamosiny saribakoliana ihany nge ny fanalahidy mampisokatra ny vatakely feno firavaka sarobidy ato e. Izay firavaka volamena ny akamaroany. Anisan'ny firavaka atao anatiny io reny peratra nampiasaina tamin'ny mariazintsika ireny. Fa ay ve tsy haingony fotsiny izany fanalahidy kely io? Ary mafesorina be nge izy zany Misy fomba manokana fisotanana azy mihitsy ka zahay ihany mahay azy. Fa raha toa ka ahodina imbetsaka indray io fanalahidy eo amin'ny lamosiny io dia misy vokerakely izay mandeha eo. Ao tokoa iandramana. Hafa kely mihitsy ka. Tena marani-tsaina le Renibe anao. Izy aloha dia izay e. Na zavatra be dia be hafa tsy takatra ny saina ihany koa aza hono izy hoe mamako. Tsy ny vehivavy rehetra ny fianakavianareo ange zany no omena azy ity raha azoko tsara e. Fa nahoana moa? Ohatra hoe ny rahavavy mama zany tsy nahazo satria nomeny Renibe anao any ray ely reninao le izy. Ka vavy tokana foana nge ny ato amin'ny fianakavianay hatramin'izay e. Za zao vavy tokana. I mama sy ny Renibeko ihany koa toraka izany. Tsy nanana raita-pona iray aza. Ilay Renibe any mama tompony ihany zao ny nanana ary maro be mihitsy ry zareo. Hafa kely indray izy zany Le vavy tokana ve midika hoe tokana fa manana nadasa, tokana tsy misy raita-po mihitsy. Tena hoe vavy tokana ara-baky teny ka tsy manana raita-po. Dia tsy mbola nisy zazalahy teraka mihitsy zany tamin'ny fianakavianareo nandritra an'izay taona ny fandimby izay raha azoko tsara? Nisy ka. Fa toa hoe teraka andro vitsivitsy hono dia maty. Raha ny tantara mama. Tsy hay hoe maninona. Efa nanana zokolahy ange hono ahy e. Fa toy izay nilazaiko anao teo izay no nahazo azy.
Mampalahelo indray izany ka. Marina moa dia nareo ve tsy mba nanontany tena mihitsy hoe maninona no mitranga izany rehetrarehetra izany? Hoe sao mba misy antony manokana? Efa ela mihitsy no nanontany tena momba an'izany fa tsy mbola nahita valiny mazava aloha hatramin'izao. Anao angamba izany finday maneno izany a? Izy mihitsy ka. Ilay ramosena-pitantanana ny orinasantsika ny Tamatavy rery marika ny antsy teo a. Misy olana goavana ilana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ireo mpiray ombinatoka hono ihany ka noho izany dia tsy maintsy midina ny toerana. Resaka tsy vita telefonina mantsy le izy e. Dia ahoana izany? Roviana izany ianao no tokony makany? Farafahatarany amin'ny faran'ity herinandro ity. Maninona tokoa moa izany raha mba miaraka amiko any alahy e. Mba miova rivotra kely koa amin'izay. Mama maty izao fantatro fa andeha tsy hijanona eto izany iny a. Tsika ngeka voatahoarinana havitanina raha tsika ny tany e. Dia maninona? Amin'ity koa angela mba afaka atoritoriko an'ilay orinasa any e. Raha hifindrany ihany manko sika dia tsy maintsy ampianarina fitantanana lahy. Ilay mivezivezy toy izao mantsy ny tena manahirana. Aleo mihitsy aloha hijanona midirina adiaka. Sady avela tsisy olona eto ve izany ny tanàny e? Tsy misy olona ahoana koa ary. Raha ndry mpivady mpiandry tanàna koa nge manome toky e. Io rondro koa mbola eo. Raha tsy hoe hodika ilay ambanivohitra nga izy. Dia tena tsy haiko mihitsy rery malala fa tena tsy mahazoto mihitsy aloha amin'ity ndray mitoraka ity ka. Aleo mba namany amin'ny manaraka re e. Eny ary rehefa izay ve mahafinaritra anao. Tena miala tsiny re e. Nandeha rery madamo ary tsy hiverina raha tsy amin'ny herinandro. Izany hoe manana 5 andro be izao za somary kikalaboana. Esery madamo nady ahy e. Andraso aloha tonga dia hiakatra any amin'ny marika. Mety efa miandry ato amin'ny efitrano madamo ato nga misy teo fa sandraiko nikarokaroka zavatra izany. Inona koa ary izany zavazavaina eo izany? Sokafana tampoka ny varavarana sady modimoana feo madamo. Inona hoy izany karoa malalaka ato izany e? Otry ary toa tsy misy olona akory any sakay atoko. Isa izany le reko tato teo. Andraikako io toa misy tanana mangatsiaka benga manampina maso izany e. Fa tanan'iza koa izany? Aniza reo? Marika koa izany manaitraka. Tratrako ny ray aloha ianao tamin'ny. Inona moa fa tsy zasaka hanaitra indray zao tia ny tratrako. Efa tsy andronao eriny ekarana aty ambony aty. Efa lasa tokoa moa madamako. Tsara lasa ve zareo lasa e. Fangaela tsy tia hitaka. Sa efa natakan'ny lahy madamo rondro manitra. Sory ao an-tsainao izany fa tsisy atakaloko anao izany e. Ho andry ange ny antony janonako e. Atsika roa izany ny lampanioko. Ela marina ho antony veriko fa efa tato e. Na reo olona nikarokaroka zavatra tato amantsy teo. Nefa rehefa nisokafako dia tsy nisy olona akory. Avela ho any ankizy izany ary malala fa ndao atomboka ny lalao a. Ary iny izany zavatra miparasaka izany? Any ambany anitra ny fandrenesako azy teo a. Inona koa ary ty ataonao? Rehefa avy eo izany jerena any fa izany koa hoe natao hampiasa saina eo e. Mitoy ny revy.
Mahafinaritra ery nge matory eto ambonin'ny fandriana amin'ny madam'izany. Ka efa amin'ilay manara-penitra kosa nge io e. Fa zao ary mba aiza marina moa ilay champagne nafarako tamin'ny rondro teo e. Zay zao sisany tsy ampy dia tonga lafatra ny fiarahana. Ny labozia manodidina fandriana reto fa mirehatra tsara daholo. Ka efa hoe bedy madama amin'iny eo ako. Rehefa misy vahiny tonga ihany inge ato otrany vao mamoaka andreo izy. Farondro zany koa ary ahony e. Efa tompo-tanàna nge za ato e. Ary efa tompom-bady ihany koa. Ka amin'ny fomba ahoana no mbola ibedesany a? Lazaiko fotsiny indray izy hoe mba te sotrosotro kely a dia nolaniako e. Endray ariko. Sady mba manafana ny revintsika roa re. Ka izany efa zany akalezany an-dakozia. Tsika reto mantsy toa samy tsy manao afa-tsy atona akanjo tapon-kenatra ako. Iza koa ny ahitanao eo e. Tsika rery nge no atao trano zao e. Aleo ary angalako azy fa tsy. Dia azafady hoe ry Marika, mba ho dia mitodika any akafany lohany tsarobakolo izy fa mahasositra be ty fijeriny ka tovinipinitra be mahakamo izany. Manoatra no reny manara-maso sy zavatra ataontsika reny izy. Esy, ay io sarobakolo io zany no mahamenatra anao ka mahatonga anao tsy mety miarina teo. Andrasy fa ampidiriko atsy anaty vata sary anaty mihitsy izy fa na za koa aza atao tsy tia maizina am-paoziny izy tia mihitsy ka. Enao koa aza kay mba tsy tia azy fa mody manatsafy fotsiny. Lasa aloha. Endao e. Siadalana isy Marika manoatra no rem-pivady fa manao vola tantely re. Tsy sanatria kosa aloha hoe mandihy tsy afatavony fa mba manararaotra ny mahatsy eto amin'ny madama fotsiny. Mbola tsy azo tanteraka mantsy ny fandresena. Dia mba ahoana tokoa moa zany raha miverina tamiko eo ry madama reny. Tsy ato ny raisina. Trainiko daholo mipaika rehetra. Aleo rangala amin'ny masaina. Fotolakandro teo very zareo ny lasa dia verina sady. Fa mba lasa mamana tapaka teo koa nge ato amin'ny efitrano madama ato izany. Ny varavarankely anefa mety tsara daholo. Sa tsy mamokatra fahanana sahala amin'ny ampola ny labozia. Oay, izaho kosa manampina amin'ny masoko izany. Tana Marika indray nga misambangatsika be izany. Ary tsy haiko ny karantina. Aza manao sangratsy toy io ry Marika. Mba hiterity tanana ka mamanala be. Ny olona zany efa mangatsika. Esoro Marika. Ndrekako toa lafa ho benga izany tsy mba tana Marika koa izany ka. Hoe tsy sapaina ny sandriny. Sa manao akanjo lava tanana. Marika nefa toa tsy manao ambonin'akanjo. Toa matahotra zany mierika nefa tiako fantatra hoe izy sa manao sangratsy amiko izany. Aleo sangratsy erena. Lanitra toa voaherika dia matahola labozia. Toy ireny esy mitsoky ireny mihitsy izy tao. Ary nisy mitsoro ato mpandriny io. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny eo amin'ilay table de nuit. Andriamanitra, fa aiza foana koa ary Marika. Sady nisy manao sangratsy amiko io. Toa aloka maintimainty be manodidina mampatahotra fotsiny ny tasako.
ireny olona misalofina lamba mainty be izany. Losty. Tsy mety mirehatra koa ilay jiro eto amin'ny tabilatony. Fahaizako ary masika. Sa isy io manao sangratsy amiko. Zavatra fanakaka fanjina. Sa tao migongona hafahafa be nge izany. Landro. Fa izy hoe. Rondro. Fa inona ny antony mampiantsoantso anao eo e? Rondro! Ary toa tsy valianao fa ilozanao mandinika ny tongo-pandriana eo fotsiny. Rondro! Sady amin'izay valoarika toy ireny nahita inondreny. Marina ratsy. Miazakazaka tsy fidy mihitsy any niakatra taty e. Labozia amin'izany toa nyvonoina daholo. Rondro! Fa manino indry e? Toa tsy ao mihitsy ny fahitako an'izany. Rondro Nisy zavatra mainty be iny taromary. Tao tongo-pandriana tao. Fa zavatra mainty be iny? Eo aza tsy misy ninina koriko. Misy zavatra ho atao. Tsy fantatro na olona na inona. Aloka mainty be ahoana koa e. Zaza tamin'ny hiditra teo tsy nahatazana an'izany akory. Ay, ianao marina mantsy ny ainan'ny atrehako teo ka tsy taitra akory ny ianao mime. Raha nisy kely angety saiko latsaka hatramin'izay tsy latsaka mihitsy teo e. Soa ihany asa fa voanarehatra ny jiro dia tsy hita teo izay nalehako. Raha tsy izany angamba dia maty teo aho. Fa inona nefa nahela-bianao tany e? Izany rehefa laha ny andro nikarokaroka ny toerana nampirihinanareo antony vera kely misy tongony tony aho. Aika tany ambadika be amin'ny fitoeram-bolia tany ilay iziko. Ka ome vera ray raha isotro koa aza e. Feno mihitsy ty verako ty. Fa ianao ve adaly e? Mahery be nge io e? Feno fotsiny ho aho. Raha sao raha losoko afaka ilay izy e. Tsy ireo ange raha tsy mifatsitsitra mahafinaritra iry ilay izy e. Andrarao ainga nare ty verako ty fa tsy lozanao mandinika an'iny eo fotsiny aho. Eto aty ary ianao koa izany dia efa mandodony iry. Zay aoko aloha ny amba hanidinako kely e. Misaotra. Otry nga tsy mba asiana tsinitsinina akory izy ity fa tonga dia goana be fotsiny amin'izao e. Zaza teo saika matoko tsinitsinina. Ohatray fa mba verinina koa ary tony e. Na vera azy ety aza ve tsy mbola mafy. Vao andeha handraraka an'ilay champagne dia vaky miparasaka tetỳ atatako ilay izy. Tena fambara loso izao ry marika. Marina e. Tena matahotra ka. Toa mandreraka koa izany ka. Engany mba hisy vera ato amin'ny komody ato. Otry ary naverinao tamin'ny toerany indray nga ty saribakoly ty ka. Saribakoly? Fa iza tokoa ny namerina an'io teo? Iza akoatrantsika sy ianao e. Tsy misy ianao reriny eny anto e. Ny fahatahorako an'io aza very marika sahalaninako izany ireny dia davinao mbola hikitika an'io teo. Mba fa hafa koa izao trangan-javatra izao ka. Sady ionao nge ty endriny. Ie. Vinitra dia vinitra. Manoatra no ireny zava-mananaina manana sy mahay maneho fihetseham-po amin'ny alalan'ny endrika ireny. Manosolo kosa zavatra rehetra izao ka.
aleo mihitsy aloha hitady toromaso fa tsy nijery fotsiny lazam-pianatra hoe hiverena an'ilay zavatra io indray. Tsy mety kosa izany ataonao izany Rondro dia avelanao angaina fotsiny eto izany no mibandy. Tsika nge hoa efa ela tsy mba niaraka e. Letye tena mifona lery marika tsy ao mihitsy kosa izany. Dia ifampijerijery fotsiny eto izany tsika ko. Misisiary eto akaiko eto e. Ianao kosa izany manoatra noho ny zazakely. Ariza kosa ny manondona amin'ny andro alina ao ambany eo izany e. Say randry. Inona nefa ny antony hitadiavany antsika amin'ity andro alina be ity? Aleo aloha hijerana sa vetivety ary Rondro. Ianao koa tito tsy mahaitsika eto raha izao fahitako anao izao ko. Analaka ny lako. Iza koa hijanona rereto. Andao hiaraka ka. Ndao ndray iariko. Andraso aloha na ho an'ity akanjo mandry ity fa mangatsiaka izany. Toa tsy misy fiantonako nge izany fandondomany eo izany e. Sady amin'izay mehmafy ihany. Inona koa ary izany ataondrandry izany e. Efa ho avy e. Takizay no tazanina trehary an-davarangana aloha izay vao nidina taty. Isan'ny mahalala raha ry madama no miverina tamiko. Aleo zahay tombadika kely eto ka. Miverina very zareo dia tsy nisy feona fiara teo. Hoy ianao isan'ny mahalalako. 88.8 Boule FM, la radioactive. Ohatry tsy misy nizaniza kory ange ato ivelany ato. Hitako. Ny varavaran-drandry aza atao efa mity be daholo ka. Akatony any io dia andao atoroka. Dry ary ohatrany misy misintona koa nge izany varavarana izany e. Maninona? Misy misintona mana. Jerenao fa tsy mety mihidy e. Asa manao sangratsy aho Tena matotra nge izany e. Jereo fa tsy mety mihidy le izy Ino tokoa. Ary toa misy tanana mainty be mandraso nangely varavarana e. Ny rasa marosaka be. Lava be. Fa ahoana maro izao e. Matahotra zany mako. Lagotika. Rancho. Ary izy mitsoro ao tokoa nanio marika. Toa manao robo mainty mirebareba be. Indray tao romotra mampatahotra. Tazana ihany na dia misarona valo mainty be aza fa izy io e. Maka! Izany mahalala. Zao hiverina hiakatra iana Rondro angala ianao. Manintsika nge izany e. Fantonany amin'izay reny kokoka be. Angala Rondro. Andao angala. Mandady miakatra ny tohatra ilay izy angala ianao. Midiro angana Rondro. Mbola atao amin'ny efitrano madama ty amin'ny veny afina ary marika. Fitadiavinao azy indray e. Any amin'ny dosy. Marika. Poa mafy be mihitsy ny ngeza farafara izany. Saika tsy fohatro marina ilay izy raha nisy kely so ihany fa voahiditsika ilay varavarana. Andrekako. Fa misy inona indray Rondro Io. Serenao ke no mbo fanjiny fa misy olona. Tapoko tsy salobona be. Fa izy hoe. Oty. Dia ilay sarobakoroko tao itsy nisy nametraka etsy ambonin'ny seza izy. Sady misy namelako ilay feokely. Fa inona daholo ny dikan'izao maka. Fa efa tafiditra tato alohantsika ve le izy teo e. Raha sotomoko le lamba dia raha tsika mahita eo izay miafinao. Azo maka.
Marika ho ndrito tsy misy izamiza kory ato fa misinina izay Marika misy mitazona mafy beny tongotro ilany rondro avy eo ambany fandrinao ilay izany io indray ilay tanana marosaka mainty be losy ty Marika tena losy ilio mafy eo Marika zay sy fa afaka ka afaka mandrina lay izy toly raha matombo sarandoalo mainty teo ihany piorokotra be ty inareo zao le sila manatona ihany andeha tsirika ivoaka iny anaranga sy aliany alalea sokola tsy motavavoaka rehefa fa hoaikanao rondro rondro tia lalako koa ty to mba anaty zavatra ty sady manatona ihany ele izy mijiro ty tapatapaka hafahafa zany mbetika maty mbetika mirehatra aza manatona ianao aza manatona ianao tsy misy elana ntsony fa mihitsiko eto andavarangany eto zany ary Marika mba nanao ahoana io tazaka eo atavarangany ary mboly io anoloany fananga ilay zavatra mainty be miaraka Marika reheso toy marina ka Marika tandremo Marika zahay ary le nahiko tena lasaka feny andavarangany Marika sy zavatra fa nyemotra moramora ny anaty hevitra mainty ty manatony ty koa andry mety reny angambo Marika ny hika teo io toko mety reny angana losy ty marina tombotra be vavany vaky hatramin'ny lohany koa angamba fa fenindra be to amin'ny rarivatiny anjarany teo mitsilinika be ndra Marika hoa aoarandia mahankany ianao aperatay Sararany sary mama dia toy izao foana be ny iainako mandina retsy dia amivady fampitony tokoa izany vao hijanona izao no faratsiko izao efa inefatra atono ny sanany vadiko oka ve zay na dia oka izay zany zanako zany tsy nandaitra akory izany ilay ody mampanatratrana san'ilay mpitazany karakarainy mahery vitana loatra tokoa angambary mama alakosy raha natao tao ambavadibahitrovy angamba tamin'ny mena vava dia mety voahitaka aza miteny toy izany retsy ndria efa izay keo angamba retsy ny anjarany tena tsy mazava amiko koa ny fomba nampianjera azy fotsiny teo izy tsy hoe mama satria ilay champagne hita tao aza tsy nisasaka akory eny fantatro hoe mafy zao kanefa mahaiza mionona retsy misy aza nge olona mirijarija be kanefa maty rehefa tonga ny androny
fa manindry izy Nadia. Manindry e. Tena tsy mety mahazo aina mihitsy ange izy zany. Nadia hoa. Aloha tsona mihitsy Rondro ka. Rondro avy aingana Londry aty. Laly ny zavanitranga tamiko somary kandray aliny ka mbola mangovotra ihany hatramin'izao. Fa inona marina ry ny zavatra nanenjika anay somary iny ka namonina mifaty azy. Dia misy matototo koa ato amin'ity trano ity. Ka nefa toa tsy mino ka. Hatramin'izay ve dia tsy nisy an'izany dia izao vao izy vetivety io. Tsy sany tantarany zavany marina tamin'ny madama koa aloha e. Soa mantsy lazaindry zareo fa ho lasa daly eto. Fenjerana hatrany an-davarangana ho ihany nahavoa azy. Sady izay koa ny rahanay sy randrim-piandro tanàna nanatrika teo. Tsy nisy diana fikasihan-tanàna raha teo koa moa teny amin'ny vatany marika. Zaho efa tafavoaka tetỳ ivelany no nitranga ny loza ka tsy misy antony tokony ny ahiahina. Ny efitrano madama koa efa nalamiko mba tsisy ahalalana hoe tao izay ny saika anandry. Nijanona niasa tato ihany aloha dia matahotra azy mba tsy hamailomailo ao madamako. Sady aiza koa moa ny hita asa tsara karaha manao ny ato vetivety eo e. Azo atao hoe milamina tsara ny fiainako ato satria mitovy amin'ny sakafo eny antovia madama ihany eo amin'ny loza koa dia tsy maintsy miditra amin'ny efitrano madama foana isan'andro. Mila fikarakarana be mantsy izy satria nanjary tsy dia salamatra amin'izay mitondra ny voako izay. Rondro Andriamanitro, taiza koa masina. Saika fototra hatramin'ilay vera tetỳ an-tanako masina. Hay ve madama ihany e? Ndry fa tadiavindry ho iza koa nefa e. Tsy azoko mihitsy hoe inona ary ity mahataitaitra lavandry ity. Saika hijery fotsiny ary efa vonona ny sakafo. Milaza ho noana mantsy madama Nadia ao. Efa ho vita ity ka. Tonga dia midira fa tsy midy io varavaran'io e. Io indray ilay saribakoly fa manara-maso. Aleo tsy mijery amin'ny fotsiny ka ny saiko mihitsy koa angamba ny efa voka. Rondro tsy ao mihitsy ngendry izany e. Ay, miala tsiny ndray madama. Io ilay sakafonao dia efa nataoko mendimendy arak'ilay nitiavanao azy. Le trondro misaotra kely Rondro fa inona tokoa mahazo andry ity e. Fikaro tena nisy fiovana be mihitsy ndry hatramin'izay nisy iny lozy izay. Lasa mailomailo lava, taitay bombo na tsy haiko tsony e. Ka tantara ho ary raha misy olana fa azako bonina rery ihany e. Mino mihitsy efa misy zavatra fenindry aminay Ay ary ny ndry dia ho tantaraina madama tokoa ve e? Amin'ny fomba hoana nefa ninony sa aleo raha ngatantaraina any tsy angatsika ve ny sakafo madama e? Tantarao rehefa miainandry aho ka zaho ary le izy ny madama. Fa vonina ve nefa aloha madama iandro sy ino izay lazaiko e. Zavatra sarotra inona mantsy ny saiko tantaraiko. Inona daholo ary ny dikan'izany. Tonga dia lazao rehefa inona ary ty be sasy teny ity. Zao ary nisy zavatra mainty be izay tato ry madama. Tsy haiko izy io raha fa naratsy na matotoa na inona. Fa io zavatra io namono andramizay marika fa tsy fenjerana tsotra akory. Aleo aloha tsy teny mahakasika an'ilay saribakoly fa soa lazay madama ve fa hivisy.
Mila avance. Aimez-vous l'avance hatramin'ny 10 minutes ariary eo no tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Banque Piara-Miasa mivola l'avance. Béani Madagascar. Il est 19h15. Na ny ferahana sy marika koasaka. Zavatra mainty be e. Fa zavatra mainty be ohatriny ahoana. Dia endrika ve nahita an'ilay izy? Endry ry madama. Miseho amin'ny endrikana ramatoa misaromboany mainty sy manao robe lava mirebareba be ilay izy. Zay ary lefa nahiko. Tena tsy afeniko anao ry madama fa tena nanjary matahotra. Indrindra fa rehefa tsy misy olona koatra ato an-trano ato. Tsy ho tamana ato tsony raha izao no mitoy ry madama, tena marina e. Fa inona nefa ny antony tsy nitantara-ndrian'izany taminay hatramin'izay e. Raha tsy nisikotra zany dia tsy tapa-kevitra tantaran'izany mihitsy indrivo. Ka izy ary mba ino an'izany eo ry madama? Tsy lazain'ny olona fa lasa adala eo a. Zao ary tantarao amin'ny tsipiriny mihitsy izay zavatra hitandry tamin'io alina io. Zay no tantarain'ny rondro tamiko ry mama. Ay ve resaka izany ny tena zava-niseho tato hoe tsy diso mihitsy ny eritreritro ry mama. Tsy misy idirany hoe mafanatratra na mahery vitan'izany tia mahazo aty. Izany no tsy nampandaitra n'ireny odiny men'ilay mpitaizy ireny. Izao avao tena resy lahatra fa io fanahy ratsy namonina faty any mariko io ihany no namonan'ireo vadiko teo alohany. Asa raha tsaroany mama fa nisy fotoana ny tantaran'izy ireo trangan-javatra misy itovizany amin'ilay notantarain'ny rondro. Le hoe aloka mainty be mandindona. Io mihitsy. Mahagaga tokoa aloha e. Dia tamin'ny fomba ahoana nefa nahatonga izany fanahy ratsy izany tato amintsika? Dia tsy fantatro ry mama. Itsika ngeka efa nifindra trano farafahakeliny iny telo e. Satria isaky maty vatindry dia nifindra trano tsika mba hialana amin'ny zavatra toy izany. Dia nifindra taty Antananarivo mihitsy aza nefa randy. Ka na ity tany misy ny tranontsika amin'izao ty aza nge efa nanaovana fanady adina lalina mihitsy izay vao natomboka ny fanorenana e. Ary vao marina fa tsy misy fasana nafatin'olona izany teto. Nangalana mpanandro ihany koa tamin'ny fotoana ny edinany fototra. Tsy ilay tany na ny trano no olana ry mama fa isika mihitsy mety misy fanahy ratsy mitoetra ao amin'ny fianakaviantsika rehefa nataoko mifandiniana. Zany ve? Aiza ve ka maty vady foana tsy mahavanona zazalahy. Mihina fa misy ifandraisany amin'ny otranga rehetra io. Na izaho mitondra voka tsy mety salama izao koa aza. Ka raha izany tokoa ary marina. Dia inona no tokony atao sindrika? Sa iverina any amin'ilay rangam-pitaiziny ihany? Voapirofo mantsy izao fa tsy misy idirany mahafanatratra mihitsy ilay izy. Mena ary mama fa efa fantany hatriny ela hoe fanahy ratsy io fa izy fotsiny tsy te hiditra lalina satria mety matanjaka lavitra noho izy ilay devoly. Saretsy. Na koa hoe tsy te hiady hatrano ry zareo. Nefa ngeretsy ka voly izany efa lanitsika tany amin'izany. Ka hikaroka mpitaiza maino izy zany tsika ozindrisa ahoana? Tsy antsony ny vahaolana ry mama. Fa inona indray ary? Fotoana tokony hitodiana tanteraka amin'Andriamanitra izao. Izay ny vahaolana hitako mety indrindra. Ka iza nefa no afaka hanampy antsika amin'izany ozindrika? Tsika olona tsy dia maharaka loatra n'izany fivavahana izany. Aza manahy ianao fa misy olona afaka hanampy antsika any. Olona iza retsy? Mon père Nicolas e. Ilay hoe mpiara-mianatra niona tamin'ry indray andro ry. Izy indrindra. Manana karazana fanomezam-pahasoavana na don voajanahary izay matsy izy iny. Hitako tsara tamin'izay mbola niara-nianatra teny amin'ny anjerimanontolo. Karazana don ohatry ny ahoana tokoa moa izany e? Milaza izy indraindray fa ampisehoana karazana fahitana momba ny ho avy. Masomasom-bavy izay koa matsy izy iny e. Gaga daholo aza moa ny ankizy tamin'izany rehefa niseho ilay zavatra nolazainy.
Nanany aninnika izy mihitsy asa izy tamin'izany hoe mopera be satria tsy maintsy mahare tenin'Andriamanitra ianao rehefa miresaka aminy. Ay ve ataka tahanika izy noho izany fahasamihafana izay ary tsy de nananamana firy zarery ihany mba mpiresaka amin'ny matetika. Ay ve retsy dia roviana izany ry nikasa ny antso azy ka. Rehefa avy eo ihany ka efa nomeny akoho matsy ny lara-tarobia ahafahana mifandray aminy. Iangany mba hanana fotoana malalaka nampiana antsika izy. Dia izay le izy ry mampera Nicolas. Fa nifany tamin'ilay farany teo zao no maton'ny vonoana io zavatra io mivadiko. Lalana izany. Izay no antony lazako taminao tamin'ilay finday hoe miankina manaina ilay izy. Saiko raha ato amiko no misy fanaharatsy na ao amin'ny fianakavianay mihitsy. Ny olona sasany indray milaza fa mafanatratra hono aho. Misy indray no miteny hoe taranaka voahozana sy ny sisa e. Tsy haiko tsony mihitsy e. Tena very hevitra dia izay ny antony nanatonako anao. Dia mbola mamerina ny fialantsiny ihany ary madamo Nadiano tsy nahafahako niara-ny ory taminareo tamin'ny fotoana ireny. Tsy teto toerana mantsy aho tamin'ireny. Tsy misy tiany indray mampera. Fa hiverina amin'ilay votoatin'ny resaka teo amin'izay angambontsika. Mafana tratra na voahozona ho ianao teo? Tsy izany mantsy mampera fa tsy voalohany amiko no nisy mativaty tao amin'ny fianakavianay fa efa matetika mihitsy. Na ny raiko aza nge maty tanora koa e. Dia toy izany koa ny raibeko. Raha izany ange no izy ny tantaran'ny fianakavianareo mihitsy no mila zohiny e. Mety misy tantara tsy fantatsika tany aloha tany ka misy fiantraikany ratsy aty amin'ny taranaka teoriana. Tantara toy ny ahoana nefa? Izay mihitsy mila fantarina. Tsy dia maninona izany ianao nakaty amiko io? Misy fotoana azoko ihany ny haiko. Androany zao mba tsy tena ninona dia izaho zao tonga aty aminao zao. Efa tsara izany ka. Isaorana mandrakariva ny tompo mbola nanome tombonandro ary ngatao hatrany izy mba hanafaka mifandriky ny satana sy ny rofonaretana maro samihafa e. Marina izany maopera. Ka rovina izany sika no hanomboka ny asa. Na rapitso dia ny rapitso izany aza tsy maninona ka. Efa nivonona raha teo koa mantsy. Efa nivonona? Ie, avy nanao fiomanam-panahy 7 andro sy 7 alina ary fivadikanina nge zao hitanao zao e. Mbola tsy niantso akory azy ianao dia efa nampafantarina fa isy olona ilan'ny fanampiko. Mahavariana indray izany. Ka ampafantarina anao daholo ve izany maopera ny zavadrehetra? Tsy hoe ny zavadrehetra akory ka, fa izay tokony ho fantatro ahafahako manampy an'ilay olona ihany no ampafantaro ahy. Mandroso maopera. Misaotra anao. Apaka ho toerana kely nge rondro azafady ireo entan'ny maopera reto a. Eny tompoko. Manao maopera? Salama tsara fa misaotra. Andreto ary azafady a? Efa tonga nareo. Izy maopera no Ramatora Hely reniko a. Dia izy indray ry mama no maopera Nicolas. Dia faly mahafantatra anao maopera. Tonga soa aty aminay. Misaotra e. Za koa torako izany Ramatora Hely. Eny toko. Mbaro soa zava-pisotro sy mofomamy kely eo nge rondro maopera. Eny madama. Aleo ary aloha akahody ambavafo kely dia afaka miroso avy hatrany amin'ny asy tsika rehefa avy eo e. Dia inona no afaka nampiananao maopera? Eny hoa? Mila mitety ny hevitra tsirairay ato amin'ity trano ity a. Izay aloha ny dingana voalohany. Ka raha izany aleo alaiko ny fanalahidy rehetra rehefa avy eo dia izany hitaridalana anao. Misy hevitra mbola mihidy mihitsy mantsiny amin'ireo e. Mino aho fa afaka manaraka koa na dia asorondro e. Mety mihitsy izay ka.
voatetina avokoa izany ny hevitra tany ambany rehana. Ny ety ambony iray izao manao tonim-bavaka mopera isaky miditra amin'ny hevitra iray. Tsy miala eny tanany ihany koa ny empoka manitra sy ilay azo miendrika tanam-bokovoko. Misy fanaratsy ny hevitra rehetra fa ny ato amin'ity hevitra iray ity no tena mavesatra. Ato izany ny hevitranonareo mivady? Eny mopera. Iny fa mandinika an'ilay saribakoly mopera dia niraisiny ilay izy avy eo. Mety mahasikaritra zavatra fahafa amin'ny kongampy sy. Andrekaka fa inona izany mopera? Tao mivotrovotra ny trano. Aza matahotra izy. Marina raha tsy vaky hatramin'ny varavara-pitaratra rehetra mihitsy. Hitako. Milatsaka daholo koa izany kadra rehetra misy ny sary eny amin'ny rindrinako. Itsira itsany izao no tsy milatsaka. Sary nenibera zanam-bololona eo. Kiako eo. Toa lasa ratsy tarehibe inge ilay saribakoly e. Sy ireo fa nisehatra mihitsy aza ny tarehany. Fa ahoana izao mopera? Masony mopera azy dito raikitra eo amin'ilay saribakoly foana. Aleo aloha averina amin'ny toerany ity. Vana fotsitry mopera ilay saribakoly dia niferina tamin'ny laoniny endrika ilay saribakoly. Mijanako ilay ohatrovotra teo. Zao noho izy resy telo mianaka. Eny mopera. Mila mitady trano hipetrahana aloha nareo. Tsy maintsy diovina mantsy ty trano ity e. Diovina? Tsy hoe diovina toy ny mandamy trano akory izany fa le hoe purifié amin'ny teny vahiny. Eo amin'ny 3 ka trano 7 andro eo no angatahako aminareo. Eny ary mopera. Tsy maninona na dia any amin'ny hotely aza aloha izay no mivahiny mandritra n'izany fotoana izany. Rehefa avy eo ihany izay dia andamina entany. Fa alohan'izany rehetra izany aloha dia mba azonareo tantaraina kely avy hoe ahoana no mahakasika an'ity saribakoly ity. Dia inona ary izao izany vaovao lazay moperana izany e? Zava-miafina mahakasika an'ireny trangan-javatra rehetra ireny hono. Dia voarokany ihany ve izany lefa naharatsy nandritra an'izay 5 andro izay? Dia samy dodiny ery izay retony andre. Misy fofona manitra manetoeto be ranotrano. Mety ilay emoka manitra iny angamba izany ka feno ambina labozia falany koa. Fa dia tena mikorontana aloha e. Manoatra no ireny nisy olona ny ady ireny tato. Mangalady toerana ary nareo e. Misaotra mopera. Zao Eny tompoko. Natsoko nareo satria androany ny fotoana hampafantarana anareo ny zava-miafina rehetra sy ny antony nampisy an'ireo trangan-javatra rehetra ireny. Nenanao izay mopera. Saingy azagagy nareo raha mikorotana ny trano vatananareo satria nisy ady tato. Tsy ady ara-batana akory fa adiny samy fanahy. Tsarovy anefa fa tsy misy aizina maharesy azavan'izany mihitsy. Ka eto ary ny resaka mopera fa efa dodina mihitsy izay aresy izay ho ambaranao tonga dia lazaiko aminareo eto am-boalohany aloha fa tia saribakoly ampifoky ity no fototry ny olana rehetra. Ahoana tsara ve mopera? Tsy miteniteny foana akory raha miteny an'izany fa efa naseho azy zany ary nikarohako profo ihany koa. Ka zao sokafy ty rakitsara ity. Ilay alboma misy ny sarany mama tamin'ny mbola kely ty raha tsy diso izy mihitsy ty ka. Ay moka mbola voatahiry tato tokoa izy ty. Ao hoe jerena. Jerenareo telo mianaka reto sary reto e. Tsy ity zao le renibean'i madame Rahely. Nenibera zana-bololona eo. Nanao akanjo fisaonana izy teto. Raha tsy diso aho dia maty voaingana le raibenay tamin'io. Le vadiny fahatelo izany. Andrekako. Fa ahoana? Fa tsy ove ilay raha matonso eo taminay indray aliry. Toy izao mihitsy ny fitafiny.
robe mirebareba miaraka amin'ny voaly mainty ranoray izay mihitsy. Ary tsy io ihany ny sary ahitana azy manao an'io fitafy io fa maromaro izy ao nanao vafoana io isaky misaona ny vadiny izy ko. Dia efa intelo maty vady zany le renibe anao. Zay mihitsy. Toka kely aloha. Milay be ianao. Inona tsy ambaratelo? Vao maraina dia misaraka amin'ny Ciptadon, ny dentifrice, misy fluor vitamine mahasalama ny nify. Ciptadon. Sady mantery ny favanao. Ciptadon. Ny brosy nify malefaka nefa mateza, tena mety amin'ny nifinao mihitsy. Ciptadon. Hitako ny mahapotika ny fitsikinao. Ay brosy nify sy dentifrice Ciptadon no ampiasainao. Ciptadon. Ciptadon. Electa. Oh yeah yeah. Bandeta, mandeha ampiova, avy fahatsapanao. Ny ao atokantranoanao, sy daretry ilainao. Hitanao jiaby vianao tinao. Electa, électroménager électronique. 30 ans d'expérience. Dufat, Sar, Mafy, Mateza. Arenao koa nga mpakafy? Mpakafy inona ki? Sortie nature. Tena mpakafy fa tsy hoe fiondana ve? Sortie nature vaovao ho an'ny mpankafy nature. Efa eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Sortie dia milamina. Izay mitondra ny ferrany eto mivalambivalim-polo tevokavady. Fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fadio ny misikotra orona, ny migosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fadio ihany koa ny mandrewaka amin'ny tangy. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona na 110 raha mila fanampana-zavana. Isika rehetra hiary entana ao Madagasikara ho lavitry ny coronavirus. 88.8 Full FM, la radioactive. Inona daholo ny tika aza mopera? Tsy maintsy azava aminao ihany fa jereo indray aloha reto sary reto raha ny fandiniako an'reto sary reto dia ny elanelana fotoana foana nakana azy. Ao tokoa hoe sarika tambola kely reto. Efa maty taona vitsivitsy raha zanaboloolona tamin'ity fotoana ity. Dinio tsara ireo sary roa ireo ary ny zavatra mipiriny ao amin'ny komody ny tena tiako anairana ny sainareo. To samy hafa nge ny fihetsika ilay sary bakoly izany jereo nareo eo amin'ny ray somary miorirana ny lohany, eo amin'ity anankiray ity indray ohatran'ny mijery manatrika ary hafa ny fomba fitsikiny fa tsy toy ny mahazatra. Eny tokoa mahagaga. Dia toy izany daholo ny amin'reto sary sisa misy an'ilay sary bakoly reto. Ary akoatran'izay nefa dia misy zavatra hafa ihany koa. Zavatra hafa ina koa mopera? Ny maniry ny volon'io sary bakoly io. Fohifohy izy tamin'ny voalohany fa amin'izao izy nanjary lava be. Fa inona daholo rery dikan'izany? Eno aleo tonga dia vataniko amin'izay ny resaka rizy mianakavy mpamosavy le renibe anareo ary mpamosavy tena maherody. Ahoana tsara hoe maopera fa mpamosavy ahoana Izay ny marina ary madame Nadia sy madame Rahely losy dia. Ary malahelo koa milaza aminareo fa mpamosavy malemy le renibe nareo satria tao an-trano ihany no naripany. Mpamosavy malemy hoe izy dia izy ihany namono an'ireo vadiny maty intelo mifanesy ireo. Roa ny karazana vehivavy antsoina hoe veuve noire roa ny fiantso azy raha miteny vahiny. Ay ve fa inona hono ny antony mopera? Rehefa fantany fa mampirafy ireo vadin'ireo dia sy ny salasala izy namono azy. Tsy aleo ny maty toy izay hoe nahitsakitsaka azy ny vadiny. Ka inona ny fandraisan'izany amin'izao mahazo azo mopera? Eny tokoa.
misy dia misy tokoa ka nanao fifanarana na pakta tamin'ny devoly io reny benareo io hoe raha misy mampirafy ny lehilahy ho vadiny ray amin'ny taranany dia hovaozina ny ho faty. Ary io fanahy ratsy maka endrika azy io no manatanteraka an'izany, ary amin'ny alalan'io saribakoly io no ahavitany an'izany rehetrarehetra izany satria misy ody ratsy mahery vaika io ary mivololohan'ilay renibe anareo andohan'ilay saribakoly io. Inona tsara hoe mopera? Izy ihany zany namoana an'ireo vadin'ireo, tena mpamosavy malemy tokoa. Azonao tsara tokoa ry Madame Nadia. Lalina izany mopera. Misy tambiny anefa ny zavatra rehetra. Le pakta ve mopera? Ie, tsy vanina zay zazalahy kely teraka ato amin'ity fianakaviana ity. Maty rehefa teraka andro vitsivitsy. Zany hoe ny fanahy no ilain'ilay devoly. Andriamanitro, dia izany ve no tsy mety mahasalama io? Satria lahy kely ny zaza ho akibonao ao, ary tsy iray fa roa. Ie, ka mba na zaza atao kiboko fa tsy mbola fantatro hoe roa lahy. Fa zao no tsy mbola mazava amiko. Mampirafy daholo ve zany ireo vadiko efatra ireo tamin'ny fahavelony? Eny, na dia marika koa aza ve? Toa tsy mampino azy zany mopera. Tsy mbola nahita marika niaraka na ny fanadala tamin'ny vehivavy hafa ivelan'ny tokantrano mihitsy eo hatramin'izay niarahanay. Mino an'izany tokoa ve ianao? Fa irondro? Misy zavatra tsy mbola fantatra reo madama. Fotoana angamba izao ilazako ny tena marina. Sainy marina madama. Andrekako. Ay ve nisy an'izany koa e? Mpifankaty efatry ny ela zany nareo somarika? Mifona madama. Tsy naposiko hoe nareo no nahavita an'izany. Eny e, natezitra aminareo aza movy hoe ampiova ninninona tsony zany. Ka inona moa zany mopera ny vahaolana amin'izany zavatra izany a? Voalohany indrindra aloha dia mila mitodika amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina nareo. Mopera. Izy irery ihany no afaka miahantsika zanak'olombelona satria eo anilantsika mandrakariva izy. Manarak'izay dia tokony averina any amin'ny tompony ity saribakoly ity. Alevina any amin'ny fasany nenibera zanak'olona zany? Izay indrindra. Ny fanalahidy tsy maninona na tazominareo aza satria io no mahasokatra an'ilay vata kely misy firavaka. Dia tsy maninona zany na tazonay aza le vata? Tokony tsy misy atahorana tsony raha ny amin'ireo ka. Ary mama, toa malaina ny hitahiry an'ireo ka. Aleo averina any amin'ny fananany, azy daholo mantsy ireo. Tsy maninona rehefa izay ny tandrifa mety. Dia iza zany no tokony hanatitra an'ireo antika? Metimety kokoa raha tsika rehetr'ireo mihitsy miaraka. Raha nareo rery mantsy sao sanatria hisy loza azo anareo indray. Tsy eto Antananarivo nefa ilay toerana misy mifasana dia ahoana? Tsy maintsy tonga tsika izany raha mbola eto Madagasikara ihany e. Dia mbola misaotra anao foana mopera amin'ny fanampianao anay sy ny fandavan-tenanao. Zao hoe tsy maintsy faranana izay natomboka rehetra. Arabaina Madame Nadia sy Madame Rahely fa nitoloran'ilay mpaharidimy sy fara. Saotra betsaka mopera. Indrindra mopera. Tsy misy isaorana ka. Teraka soamantsara tsy nisy fahasarotany ihany izy roa lahy. Navotana sy narovana. Ay zany no anaran'izy mirahalahy. Ie. Tsara kosako. Sady tonga be nge izany zazy zany e. Izay no nataoko anarana satria navotan'izy tompony tamin'ny gejana matotra anay zahay mopera. Ary mbola narovany tamin'ny alalan'ny sandrony mahery ihany koa izay mianakavy kely. Marina tokoa zany e. Ary mbola ho avotany sy ho arovany mandrakariva koa ianareo. Fangamo tsy hoe tonga dia fantatry mopera ny anaran'izy mirahalahy raha vao hita mopera fotsiny.
Vazivazy ny ahy iny fa tena misaotra betsaka mopera. Raha tsy nisy ianao angamba dia tsy nisy nahafantatra sy nahavà mihitsy ny olanay. Ambola ny natao anatin'ny aizina sy nofo ratsy zay ohatr'izay raha ohatra ka tsy misy tokony isaoranao re. Tsy misy tokony isaoranareo rehetra. Le ray eo ambony no isaory. Fitaovana teo ampelantanany ihany mantsy ahy. Na ireny zavatra no amasinina nasena nampiasainareo reny aza dia noho ilay mpahary daholo no afaka manao an'izany. Mahireza mivavaka foana dia manana finoana. Zava-poana ihany mantsy reny rehetrareny raha tsy ampiarahana amin'ny finoana. Marina izany mopera. Manomboka izao dia hivavaka tsy tapaka izay ary tena ampinoana mihitsy. Ay, nareo aza ny tena isaorana raha izany satria tena zava-dehibe reny ataonareo ho an'ireo zazak'amboty biasiko reny. Ary mba manahoana tokoa izay rondro mopera. Eno Any izy ihany anampy amin'ny fikarakarana an'ireo zaza ireo hono izy rehefa mahavita fiomanana ho religiozy. Mahafinaritra kosa izany ko. Ray, mialatsiny rehefa andray kely an'ity antso ity vetivety Allô? Miraba tompoko. Ay, vera kotom-piambina simetiera ihany. Ahoana tsara. Nisy namako fasandrasana bololona Kolo FM mananolotra ho anao. Mafana Tantara nosoratany Toky Rararabe Manantsoa na Itokina. Novelominy tapaporoana Christophe Rabearmanana Niaraka tamin'ny Irina Louise Ravelsoa ary ny Volatiana Rajoelsoa. Nandrainy teo hafatra Andrenarivo. Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. Tompona andraikitra Zipana Tontosa tapaporoana.